Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Rehefa nody avy tany am-piasana reraky ny asa nandritry ny tontolo andro ity raim-pianakaviana anankiray dia nahita ny zanany lahy-kely ny lalao irery teo amin'ny tohatra akaiky ny varavarana. Dado ho lahy-kely rehefa nahita andrainy. Afaka mametraka fanontaniana amin'ny dada ve ah? Fa misy ny nanaka ho ilay rainy namaly azy. Jean lazainy eny hoe tsy maintsy miasa dada mba azon'ny dada vola. Ohatrina ny vola azon'ny dada isan'andro ho ihanyilay zazalahy kely. Mahazo 90 euro isan'andro dada ho iray ny namaly azy. Dia nieritreritra elaela teo ilay zanany. Dia ho indray ilay kely hoe ary ohatriny isan'ora ny vola azon'ny dada. Mahazo 20 euro isan'ora eo dada ka. Rehefa izany dia tsy namaly andray nintsony ilay zanany lahy-kely fa nieritreritra teo izy. Nefa dia hita soritra teny amin'ny endrik'ilay zazalahy-kely fa nalahelo izy. Ary rehefa afaka kelikely dia lasa niditra tany amin'ny efitranon'ilay zazalahy-kely. Afaka fotoana fohy taorian'izay nefa dia niverina teo akaikindraindray izy. Ary hoy izy tamin'ny rainy hoe Dado, sao dia mba afaka manome 4 euro dada? Zay zany ny antony nanontaniana ny vola azoko. Hoy rainy, tena zaza fetsifetsy mihitsy ianao ty a. Mandana miverina any amin'ny efitraonao any fa mbola manao zavatra. Tsy manam-potoana amin'izany aho e. Hoy teo zany amin'ny manaraka. Dia nalahelo ilay zanany ary dia niala moramora, lasa niverina tany amin'ny efitrano fatoriana. Rehefa vitan'ilay raim-pianakaviana ny zavatra nataony dia nakaina kely izy. Tsarony teo fa somary nasiaka loatra tamin'ilay zanany lahy-kely izy. Ary dia tapa-kevitra hijery anjanany tao amin'ny efitrano fatoriana. Efa matory angaha ianao anaka? Hoy rainy. Tsy mbola matory aka? Hoy ilay zazalahy-kely namaly. Ty ary ny 4 euro nangatahanao teo e? Hoy indray rainy. Faly ery ilay zanany nahita izany. Avy eo dia nisavasava tao ambany ondana izy ary namoaka 2 euro miisa 4, izany hoe 4 euro zany ny fitambarany. Rehefa nahita izany ilay rainy dia nanontany anjanany ny antony ilany an'ireo vola ireo. Dia hoy ilay zanany namaly azy hoe niampy an'ilay 4 euro nomeny dada teo dia feno ny volako. Afaka mahazo an'ilay zavatra nitadiaviko efa tsy ny ela zany dada. Fa hividiananao inon'ireo vola ireo anaka? Hoy rainy. Somary niawatra kely ilay zanany ary nilaza tamin'indrainy hoe Dado, mba azoko karamaina hiaraka amin'ny lalao amiko ve dada mandritry ny adiny iray fotsiny rehefa avy miasa rapitso? Eny tokoa ry iray aman-dreny ajaina, lesona ao antsika izany. Rehefa fotoana inona ary hiandry zavatra mitranga manao ahoana eo amin'ny zanantsika isika, vao ahita fotoana na mba hanokana fotoana kely hiarahana amin'izy ireo. Isan'andro dia miandry izany avy amintsika izy ireo, ary adidina apetraka Andriamanitra amintsika izany. Hoy mantsy izy ao Matio 7:20 ny 10 manao hoe mitandrema fandrao manao tsinotsinona na dia ny iray aza amin'ireny madinika ireny ianareo. Fa lazaiko aminareo, ny anjely ny any an-danitra mahita mandrakariva ny tavany raiko izay any an-danitra. Ilay feo ny fanantenana. Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
arabanao manaraka ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Ilay Andriamanitra iray be fitiavana ny hitahany tsirairay isam-baravarana sy amindra fo amintsika rehetra. Dia mirary soso fifaliana ho an'ny tsirairay. Anao ny safidy. Tantara no soratan'ny Zoanitra, andrenesanao ny mpanoratra sy Rila. Finy tia mahazo amin'ny Bezily. Rehefa nisy nahatezitra tany ivelany tany aza mba nientana ato an-trano natao an'io fa tsy moramora koa any na angona an'ireo e. Io vasa soarya, leo ah, leo mamboly ah. Tsy azoko le tianao ambara, leo mamboly ahoany e. So de mba misy vokely ary ny sainao tiry Bezily ah. Inona ny tsy azonao amin'izany? Io vasa ho afa-tsy amboly tsono. Ny tena veranga reraka miasa mafisala amin'ireny inon'ireny. Ny biby kely manimba ze ny sasarana fotsiny. Tsy mahavita. Fa inona ny fambolena ny lamin'ny biby kely ry Bezily? Ny akamaroan'ny legioma rehetra ao tapitra simba amin'ny biby kely raha merina avokoa. Tena marina ve zany sa mamazo vazy aty ianao e? Edresy, andana jereo e. Jereo ny tamboly raha tsy matoky ahy ianao e. Aleo mitady asafa. Tsy mahakasikasika an'ity famboleny ty tsony ary soarya. Tena mahakivy mihitsy, marina. Lalina ndray zany. Aleo jereko akaikany mihitsy zany ahitako izay tokony atao ka. Ko inona tsony mono ataonao amin'ireo e? Iza ny olona hividy izay vokatra lanin'ny biby? Lasa aloha e, hitazana an'izany. Oy! Ary mila tsy ho tazana tsony ty Bezily rehefa manomboka miariva ny andro. Tsy tazana ona indray e. Sa ho dina tsy hita fa mpivaro tsarbo mivadinao de mamenatra. Tena rakotra sarbo kosa ianao e. Nefa ny andro maizina de tsy hita. Ka manahoana ny tsena? Tena misy satrizy tiry soarya. Ohatra ny tsy taletako ihany koa le mivarotry. Ny olona ety an-tanàna kitay ny tena fandrahoany sakafo de somary miitsoka le sariboko. De io vasa ndray zany Bezily raha azoko tsara amin'izany resaka zany. Edresy, ka rehefa tsy avelom-bady aman-janaka kosa savidy mbola ifikirana eo ihany e. Mba manana faharetana amin'ny zavatra atao ry Bezily a. Io oarana ny olana fa tsy hoe isaky misy olana de io vasa foana. Za aloha de amboly ihany e. Sady efa hitako ny fanafodin'ireo biby kely raha merina mpanimba ny voly. Marina hoe ry soary. Taiza ny nahazonao an'izany sa nividy teny mpivarotra fanafody famonoana biby kely? Tsy andanimboly zany ry Bezily fa fanafody hita tetỳ an-tanàna. Zay aneny tombotsoa amin'le resadresaky ny tatsay e. De inona zany soary a? Edre, manana safidy telo ianao. Safidy telo? Na ravina hagy, na tangilotra, na ravina saopy. Samy mety edina amin'ny ramerina mpinana ny voly reo. De ahoana ny fanaovana azy ka? Adray, tsotra e. Totoina ny ravina izay ampiasaina amin'izy telo. Na hagy, na tangilotra, na saopy zany? Zay mihitsy. Ny ray amin'ireo no ampiasainao. Tokony ho 2 kilao eo. Ohatra zany hoe tangilotra 2 kilao. Zay mihitsy. Na hagy? Dia hony?
alona anaty rano tokotokony io enina ka hatrany 10 litatra eo zay. Ay, Lomana mandritra ny tapa-bolana de iny no afafy amin'ny voly. Fanafody mahomby io a. Ka raha ataoko hoe ohatran'le volontsika ao no mbola iandry tapa-bolana, eso azo raisina tsony vy. Zay Besily sy ny tsy fananana faharetana. Nahoana indray? Misy fomba hafa ray azo atao koa ty. Azo ampiasaina azy. Ampangotrahana de avela angatsika de afafy amin'ny voly avy hatrany. Inona no ampangotrahany? Reo raviny reo kilao vy. Eny e. Tena mety be ankoso zany ry soary a. Aleo miverina mamboly ihany raha izany fa tia mivarotra saribô ty manahirana ka. Ory Besily a, maninona raha sady mamboly no mivarotra saribô e? Aleo ampiasaintsika ireo saribô sisa tsy lafo ireo de aleo mifototra amin'ny fambolena fa io ny tena haiko ry soary a. Miaika anao ty ary Besily ka. Anjaranao no misafidy fa samy azo edina amin'ny bibikely ramerina avokoa, na ravina hagy, na tangilitra, na ravina sopy. Mitovy ny fomba fikarakarana azy. Totoina ny ravina, atao sahabo 1 kilao, de alona mandritra ny tapa-bolana anaty rano 9 ka hatrany 10 litatra, de iny no afafy eo amin'ny voly. Misy fomba faharoa ihany koa azo ampiasana azy raha toka ampiasa azy eo ny eo. Ampangotrahana ilay fatra teo zany hoe ravina sahabo 1 kilao, de atao amin'ny rano 9 ka hatrany 10 litatra, de avela angatsika. Rehefa mangatsika izy de afafy amin'ny voly. Samy mety avokoa ireo fomba roa ireo. Anjaranao zany a no misafidy izay mety aminao. Andramo fahamaso anao zany. Zoanitra no nanomana sy nanolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao teo. Ry lahy kosa ny teo amin'ny lafin'ny teknika izay samy mametraka ny velomy mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. AWR Téléphone 034 06 797 62. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena. Deraina Jesosy lefa mbo afaka miara-mianatry ny tendrana hary toko tsika ng'androany. Ny namanao haja no manolotra ny fakasitrahana sy ny fiarabana ho anao a. Mbo agnatin'ny lohahevitsy bevata famarikitsy ho avy hatrany ny avaotsika ary agnatin'izay olo hanentehantsika ny lohateny vaovao koa ng'androany. Tsy manantsiny, tsy misy handra ny lahy. Zay koa zany ty lohateny hoentehantsika ng'androany. Ary ny toko sy andiny fototra de voasoratra Salamo 107:7. Vakiko amin'ny agnaran'i Jesosy. Tsy misy tsiro ny lalàn'i Jehova, mamelombelona ny fanahy, mahatoky ny teny vavolombelon'i Jehova, mahendry ny kely saina, hivavaky litsika. Jesosy tomponay, misaotsy anao zahay, mbo afaky miharo eto andraiky ng'androany amin'ny alalany ty onjam-peonao ity. Andiniky ny safa baka aminao, andramby torohevitsy baka aminao, hanamafisanay ty finoanay, andrambesanay ty famonjea baka aminao. Misaotsy Jesosy malalo. Amen. Laha tsika li mandinidiniky amin'ny fiarahamonina misy antsika eny, la tena misy raha tsy apositsika vatany hinaniky io. Hanakajambo kelikely le tsy ampitao aby, fa mahavitako mangaro posy ambazary eny, mamaky trano, mamono olo iaby. Ary lafa mitania jary eny, la mitovitovy aby ty raha valindrozy fa tsy raha tiandrozy ty fehifeheziny ray aman-dreny zao. Tsy raha tiandrozy ty fehifeheziny olo zao. Iha vasa mety mbo mahita raha raty mandilatry an'izay,
fa zaho ty raha tena tiatsika haboaky le zao agnatsika olombelo atoa mihitsy zany fa misy forognana tsy tafefehezin-dalà zao liany ny lirany fampitahata amintsika olombelo mazava nefa nivaky tentsika teo tamin'ny salamy 7 andininy 7 fa masy ty asany lalandragnahary tsy misy handrany ty lalandragnahary ary amin'ny Romany 7:10 amby aho aza le mivola i koa dia masina tokoa ny lalàna ary masina ny didy sady marina no tsara ny lalandragnahary namako io ro tena hoe raha soa faratampony filamatra tiandragnahary hotratrarintsika anany sahala amin'ny nagnomezany ray aman-dreny fitsipikifehezana ny tokantrano ao la manahik'izay avao koa ty nagnomezan-dragnahary ny liliny folo iny ho antsika anany laha tianao ho hay hoe ino moa lilin-dragnahary tiany hamehezantsika zao amin'ny baiboly ao zao amin'ny Exodosy 2:17 juska amin'ny 17 amby iny misy lily folon-dragnahary io. Exodosy 2:17 juska amin'ny 17 amby. Masy raha zao tsy misy tsiny tsy misy handrany ty asantsika mary soa hainao lahy Jesosy lafa iny nitory teny tantendrombohitsy teny amin'ny Mateo 5:17 amby ao la napatsihivy ny olo mijanjy azy io fa tena tsy magnaneritseritsy aho ty asany hanova lalandragnahary io sady izao laha tena mandiniky soa tsika fagnamelohan'io lalà io andro laha ty nahafaty an' Jesosy tankazo fijalia teo ka laha niafaky nagnafoa lalàny io ndragnahary la tsy nilaby ty fahafatesan'i Jesosy tankazo fijalia teo andao moa ho vakitsika soa amin'ny Mateo 5:17 amby iny ao. Mateo 5:17 amby. Aza taonareo fa tonga ho izy handrava ny lalàna na ny mpaminany tsy tonga ho handrava fa hanatanteraka fa lazaiko aminareo marina tokoa ho izy mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna na litera iray na tendrin-tsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. La mazava soa ny safan'i Jesosy teo zay tsy foana ty asan'ny lalàna mandra-pahatanteraka izy rehetra tsy misy lalàna foana zao la mbo mioro soa avao ny lalàna. Misy tokosy andininy raiky zay nefa amin'ny Romany 10:7 ao. Romany 10:7 zao ty asany amin'ny agnaran'i Jesosy fa Kristy ro farany lalàna ho fahamarinana ho an'izay rehetra mino. Kristy ty asany ro farany lalàna ho fahamarinana ho an'izay rehetra mino. Lafa dinitsika soa andinin-tsoratra masina zay manahaky ny hoe fa tsy raha tandrema sasy zany lalàna io hinanty io. Lalàna zao fa vitan'i Jesosy ty fitandrema azy lahy. Lafa ny matankazo fijalio Jesosy zay zany ny farany tokony hitandrematsika ny lalandragnahary io. Ho maro ty fanazava zao ho maro fagnazava raha zao fe tsika mila mitandry avao amin'ny fandika baiboly io. La hententsika moa ny teny grika nandikany baiboly testamenta vaovao io teny hoe farany io la dikany teny grika hoe telos ty asany ary ny dikan'izay telos zay de hoe fataterahana ary ny baiboly teobe na traduction écuménique de la Bible de mivola hoe accomplissement mbo magnamafy avao fa fahataterahany lalàna zany ny nahafatesan'i Jesosy tankazo fijalia teo fa tsy hoe fa tsy tandremana sasy ny lalàna fa efa ny farana tamin'i Jesosy Kristy. Ary io lalà volagny etoa io amin'ny Romany 10:7 io tsy raha lily folon-dragnahary iny io tsy raha commandement de Dieu raha zao fa loi de Moïse lalàna ny Mosesy na lalàna seremoniely avao koa ho asan'ny sasany. Io lalàna mahakasikasy ny fisoroana fanaova fagnatitsy regny ary haitsika soa safany jaona amin'ny jaona 1:27 amby ao manao hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaizotra ny fahotany zao tontolo zao. Tamin'ny fotoana nahafaty an'i Jesosy tankazo fijalia la tanteraky accompli zany ny lalà mahakasiky ny fisoroana
mahakasiky ny fanaovana fanatitra, fanaova soro. Tsy misy fanatitra, tsy misy soro atao zao sasy, fa efa vita le tena soro tena izy de Jesosy Kristy, izay natolo tsy ho onjy ny fahatany zao tontolo zao, fa ny maty anakondron-Dragnahary iny, anakondro tena izy iny, fanatitra tena izy iny de Jesosy Kristy zay. Hainao ifanatitra ondry, osy, domohina, ifanatitra alatsaky lio taloha reny. Jesosy Kristy aby andro laha ro asehony raha reny io. Ka lafa ny maty tankazo fijalia teo zany Jesosy nilatsaky ty liony, la ny fara teo koa tandindona reny. Le tena izy zany io vitany Jesosy io, tsy misy tandindona na aloka, fa efa lay fanatitra tena izy io vitany Jesosy. Tsy ny lilo folon-Dragnahary iny zany ro foagna, fa ny soratana ny lilin-Dragnahary mahakasiky ny lalam-pisorona, ny lalàny Mosesy igny ro foagna zany igny, fa tsy atao sasy igny. Tsy misy soro atao zao sasy. Apolitsika ndraiky ry namako, fa ny lalàn-Dragnahary io la masy, marina, soa, tsy misy handrany, ary io ro tena hoe filamatsy amean-Dragnahary ho tratraritsika anany. Amin'ny Romany 2:7 de mivola amintsika Ndragnahary. Romany 2:7 zao ty asany, de mivola Ndragnahary fa tsy natao hamonjeatsika rolahy ny nametrahany io lalahy io. Filamatsy napetraky ho tratraritsika io, magnambara amintsika hoe ino ro atao hoe fahota. Manota va zao fa tsy manota va. Zao moa ty vakiny raha io amin'ny Romany 2:7 ao. Satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehany, fa ny lalàna no azahoana ny fahalalàna marina ny amin'ny ota. Tombotsoa bevata ho atsika ry longo ny agnanatsika n'io lalàn-Dragnahary io. Amin'ny alalan'io lalàn-Dragnahary io ny tena atsapatsika ny tena hoe valeur ny fahasoavan-Dragnahary. Ny lily folo io moa fa tsy asitsika resaky sasy igny zany amin-Dragnahary. Hainao folo zao amin-Dragnahary manambara isa farany kely, ka io lily folo io zany fa napetrany hoe afaky tanterahantsika soa, satria io zany ny farany kely. Fa misy raha maliniliniky maro agnatiny Baiboly ao andidian-Dragnahary atsika ho ataotsika. Tsy vitatsika raha regny maro mare, ary amin'ny fotoa atsapatsika tsy mahavita mitandry raha regny io. Atsapatsika hoe tena mpanota atsika, tsy mahavita mamonjy ty tegnatsika. Ny fahatsapatsika raha iaby rezay ro mitarika atsika hagnantona ny Jesosy, hiantoraky amin'ny Jesosy, handrambo ny famonjea maimaipoatolony atsika, de itsika tsy mendriky. Ary izay ry namako gnatao hoe fahasoavan-Dragnahary, famonjea atolotra maimaipoana ho ahinao, izay mila rambesitsika amin'ny alalan'ny finoa. Amin'ny Efesiany 5:2 ao, Efesiany 5:2 de mivola safandragnahary io fa fahasoavana tiasany, fa fahasoavana no amonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo zany fa avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa ndrao hisky rehareha. Mario soa moa safandragnahary teo iny, tsy avy amin'ny asa ty asany, tsy nihisky rengirengy avao, tsy mahavonjy atsika ny fitandrematsika lalàn-Dragnahary io, fa famonjea zao rambesy amin'ny finoatsika ny Jesosy Kristy. Soa marely Jesosy zao, soa hoahy, soa hoahinao. Hainao laha ty tena fagnirian'i Jesosy, la tsika iabiaby tsy misy tavela, la andesiny mandeha moly an-danitsy agny aby. Fe araky ny volagniny amin'ny Jaona 7:10 ao, amea ty asany ny anaky laha tokan-Dragnahary io ho ahiny olo iabiaby ambonin'ny tany etoa, fe zay mino azy avao ro hagna fiaigna mandrakizay. Nao ry namako, ampy ve ny finoanao? Azahoanao mandramby hasoavan-Dragnahary zao. Fa Jakobe la mivola tsy vagno ty asany ny finoa laha tsy misy asa, la direct maty ny finoa lafa tsy misy asa. Noho izany ho tandrematsika avao lalàn-Dragnahary io, ka ndra tsy mahavonjy atsika zany ty asa ataotsika agnatin'izay fitandrematsika lalàn-Dragnahary iny, lafa tsika tsy midary lalàn-Dragnahary io, ndra atao hoe tsy mahavonjy atsika raha io
la tsy mitombo moa ty fonoatsika, la tsy ampy andrabisantsika famonjehan-Janahary iny, hasoavan-Janahary iny. Tsotra vao ty torohevitsy amen-Janahary ianao. Lalan-Janahary zao fa tsy raha miova, la misy avao jusqu'amparany fa tsy raha foana zao, satria tsy magnahandra ny raha zao. Masy amin-Janahary raha io, mary raha io, filamatsy fa ty toroheviny amitsika amintsahoana toko 7:7 ao. La ty ahy atiasany, la tandremo liliko iny. Ka mialy amin-Janahary zao ro lahy, ka mirevolty am Jesosy zao, fa i fa nanao ty raha iabiabiabiady mba havovonjy ianao, ho riho avao ty safany. Ekeo avao ty raha hitarihany ianao, tianao Jesosy zao, tahamonjy ianao i hivavaky tsika. Jesosy tomponay, misaotry anao koa zahay gn'androany fa ny hainay tetoa fa masy lalanao, tsy raha misy handrany ny lalanao, fa soa zao. Ary tsy nagnan'eritseritsy hanovany zao lalà zao. Jesosy, toy zahay lahy, mamela ny fahotanay, la tsy nagnoriky ny didinao, la tsy nagnoriky ny lilinao zay bakany. Vonjeo la zahay Jesosy, ary manomboka androany ampio zahay hitandrina zany lalànao izany, hitombo avao jusqu'amparany finoanay, mba hazahoanay mandramby ny famonjea atolotrao ho ahinay. Amin'ny agnarany Jesosy raika avao ty angatanay an'izany vavaky zany. Misaotsy raha io. Amen. Giovanni. Lalandro tena samihafa manoloana izao sianao, iray lalantsara sady makany amindray, lalantsara sy mahasoa, lalantokana ihany ko, io no lay lalantery sy sarotra zay makany amindray. Iray kosa lalana zay makany amin'ny afobe, lalambe zay malalaka tena be ny mpandeha, izay voly satanano tompo marika lehibe, miafara amin'ny fahaverezana fahafatesana. Aizareno izoranao risaka izao mbala zao, fahafatesana kosa ve sa ilay lalam-piainana, lalanterino araina faizany no fiainana, lalantsara zo antoka mahasambatranao, mandehanaka matoky ijereany Jesosy, tizy tantananao hatrany ka de mahery zare, utody so andanitra izany ity. Aizareno izoranao risaka izao mbala zao, fahafatesana kosa ve sa ilay lalam-piainana, lalanterino araina faizany no fiainana, lalantsara zo antoka mahasambatranao, mandehanaka matoky mijereany Jesosy, tizy tantananao hatrany ka de mahery zare, utody so andanitra izany ity. Fahasalamana voalohan-karena, kolokolo isanandro favolamena. Harena ny fahasalamako, harena ny fahasalamako. Tombotsoa tsy voavidy vola, tena tsara nampiasa. Fandaharana ara-pahasalamana iarahanao amin'ny AWR sy ny ONG Sixwab. Hitondra torohevitra ara-pahasalamana ahatonga ny Madagasikara ho faritra manga, ahitana olona salama sy matanjaka ary ela velona. Miaraka amin'ny Dr Ivra Velson, filompanorona ny ONG Sixwab. Amin'ny kafaliana no iaonana aminao amin'ny alalan'ity fandaharana harena ny fahasalamana ity.
arak'le feokira famantarana teo sy ireo famantarana tao anatiny dia hiaraka amin'ny dokotera Iva Ravelson indray isika eo amin'ny mikroany Zohanitra. Ndao azy mazaho fahalalana dia manaova fampiarana ny amin'izay mety ho voalaza, hahasalama sy hahaela velona antsika. Tafaraka eto indray sika ry mpiaino ajaina, misy fomba fiaina maromaro efa niresahana teto, fa ho resantsika hoe inona koa ny fomba fiaina tokony iainantsika ahela velantsika. Miarabanao aloha dokotera voalohany indrindra. Manahoana tompoko. Ya, inona indray re dokotera no fomba fiaina ho resantsika mpiaino amin'ity androany ity? Androany isika dia iresaka manokana ny atao hoe stress. Io moa zany le atao hoe raritsaina amin'ny teny malagasy, stress. Satria ity stress ity dia anisany antony anankiray izay mahatonga ny aretina maro dia maro dia ho resantsika manokana izay zavatra izay androany. Ka izay indrindra dokotera, inona le atao hoe stress? Satria fitenin'ny olona betsaka mihitsy tratra stress sao efa inona le atao hoe zay mihitsy le izy. Inona tokoa moa zany ity stress ity? Io stress io dia tsy inona fa réaction vatatsika. Zany hoe fomba anankiray apetrak'Andriamanitra ao anatin'ny vatatsika mba hiadivatsika amin'ny fahavalo. Anome ohatra mba azahoantsika tsara. Rehefa andeha hody zao ny olona anankiray amin'ny andro alina, tara bus izy dia hoe tsy maintsy hody anefa, kanefa le lalana andehanany hodiana somary manahirana ihany fa misy mpanendaka, misy an'izao sy ny sisa dia maninona misy couloir de la mort mihitsy ny andalovana, dia alohany hiditra amin'le lalana zay aiaina dia lasa stressé ny olona anankiray, somary mitsangam-bolo izy. Inona mahatonga anao mitsangam-bolo? No mitahotra, tratran'le stress. Ary maninona anao mitsangam-bolo? Satria rehefa misy zavatra manenjika atsika, rehefa misy zavatra manahirana atsika, ninona ny karazany dia mamokatra hormone. Io le atao hormone de stress. Tsy inona reo hormone reo fa hormone anankiroa, dia ny cortisol sy ny adrénaline. Dia vokatra ireo hormone ireo dia lasa mitsangam-bolo tsika, ohatra misy rano mangatsika ny amin'ny lamosina, dia miezaka fotsiny zany ny mampitony an'ilay vatana zay ao anatin'ny réaction, satria tsy maintsy andalo amin'ny couloir. Tonga any an-trano anefa ianao tsy nitsangam-bolo tsony, satria efa tsy stressé tsony, tsy tratran'le raritsaina tsony. Zany hoe ny stress zany dia fomba fiarovatena amin'ny vatatsika. Fomba fiarovatena napetrak'Andriamanitra ao anatin'ny vatatsika io stress io. Kanefa izao, raha be loatra le stress zay ny tsy tsara, ary raha maharitra loatra le stress zay ny tsy tsara. Misy olona nefa contraire an'izay, mifanohatra amin'izay. Misy olona tsy manana an'izay réaction zay. Ohatra hoe any anivon'ny vahoaka any le olona, misy grenade mipoaka ohatra, ny olona rehetrarehetra miazakazaka, fa izy tsy miazakazaka. Izy indray manontany fa inona mampiazakazaka an'ireny? Satria inona ny antony? Tsy manana hormone firy, tsy namokatra hormone de stress izy, ary lasa bonaika izy, tsy afa mandositra izy. Zany hoe ny stress zany dia fomba fiarovana ny vatatsika. Zany hoe tsy tokony eritreritsika fa zava-doza ny stress amin'ny fomba fijeray, fa mahazava-doza azy le stress maharitra sy be loatra, zay mahazava-doza azy. Fa io stress io dia fomba fiarovana ny vatatsika izy io. Raha izay dokotera dia manahoana zany ny akony eo amin'ny fahasalamantsika amin'le fomba fijery teneny dokotera? Ny akony moa zany araka zay nyresantsika zay dia izao, ninona ny ataotsika dia misy an'io
hormone de stress io vokatra ao anatintsika fa ny abetsany fotsiny tsy mitovy zay mahatonga ny olon-droa manoloana toejavatra anankiray tsy mitovy ny iny moa ty réaction le olona anankiroa zany hoe ny fihetsiky le olona anankiroa manoloana ny zavatra anankiray ohatra zao hoe mpianada miaraka mipetraka ohatran'izao de tonga avy any misy olona miteny amin'zareo hoe zao marary mafy accidenté ary ny dadanareo ny anankiray mety hitomany ary tonga de torana fa ny anankiray mety tsy anina mihitsy zany hoe le fiantraika an'ilay vaovao na tsara io na ratsy amin'ilay olona dia manome phénomène de stress fa le stress tsy mitovy ny avony tsy mitovy ny avony ary ny tena manimba dia ny stress avo loatra ary maharitra zay zany le manimba zay ary zay tena mikiky ny fahasalamantsika mihitsy zay ary misy teny manampahaizana anankiray zay mpandinika be debe anty stress ty Ansel ny anarany de zao ny teniny le stress c'est le facteur commun de toute maladie zany hoe ny stress ity raritsaina ty zany no endrika anankiray zay hita foana isaky misy aretina na aretina ino io na aretina inona de eo foana stress ary eto ny aretina tsy hoe ny aretina rabatana ihany fa ny aretina ratsaina firifiry moa ny olona maty na eny vaovao tsara hoe nahazo an'izao ony ianao de vokatry niny faly loatra de namokatra le hormone de stress ambony be niakatra ny tension manao AVC de maty avy eo ka ny stress tsy hoe zava-doza foana ny atrehana zay vao manao mamokatra ny hormone de stress fa na ny zavatra mahafaly koa dia mety hamokatra hormone de stress ka ny fahaizantsika miatrika toejavatra ray na tsara na ratsy eo amin'ny fiainantsika izay fahaiza miaina izay no hitarika atsika any amin'ny fahazato taona mahery fahasalama tsara ary zay ny antony resantsika nyty stress ity mahaiza miatrika toejavatra anankiray misy olona sasany vao misy olana kely de mandeha mamono tena tsy mahay miatrika olana zany olona zany de be debe zany reo fomba hiatrehantsika azy fa le fanontanianao hoe inona ny akony eo amin'ny fahasalamana ny akony zany de be debe rehefa miakatra le hormone le adrénaline sy cortisol de miakatra aloha zany voalohany indrindra ny tension ary rehefa miakatra ny tension de tadidio fa be debe leo aretina sy complication mety hitranga misy manao insuffisance rénale misy tapaka lalandra misy manao antony ataotsika hoe crise cardiaque etony tonga de mijanona tampoka eony fo misy marary maso arety maso be debe mihitsy vokatry ny tension io atao hoe rétinopathie hypertensive tena be debe mihitsy ny olona marary maso vokatry ny fiakaran'ny tension ka ny fisian'ny stress zany de manimba organe be debe manimba taova be debe ao anatitsika ao maro mihitsy reo olona izay manao insuffisance rénale noho ny stress ary ny anankiray matetika mavony olona maro eto Tananarivo dia ny aretim-bavony zany hoe stressé io natao hoe gastrite d'origine stress zany hoe enao zany rehefa miasa saina loatra marary ny vavony satria rehefa miasa saina loatra anao stressé loatra ianao de lasa mamokatra hormone be debe de le hormone adrénaline sy cortisol manetsika ny famokarana ny asidra ao anatin'ny vavony de lasa be asidra loatra ny vavony de goka ny hafarany mandora ny hafarany sireo aretina maro samihafa ka be debe ny akon'ity stress ty tena be debe ny akon'ity stress tika ny fahaizana miatrika zavatra zany de ampianarina mihitsy ny olona hoe ahoana ny fomba fiatrehana olana anankiray ahoana ny fiatrehana zavatra mahafinaritra anankiray mba tsy hanimba atsika n'ilay stress
afaka mame ohatra ve dokotera satria fantatra fa tsy ho vita eto amin'ny onjam-peo eto amin'ny resadresakantsika eto avokoa ny rehetrarehetra kanefa mba mety afaka manoro ny olona ve dokotera inona no atao mba hialana amin'ity raritsaina mety animba be deaibe mihitsy ny fomba atao ary io fomba atao satria ny stress mantsy tsy aretina rabatana fa ratsaina réaction any amin'ny saina mihitsy zany le izy ka za tsy miteny hoe zay tsy mahay miatrika toejavatra anankiray de marary saina za tsy miteny an'izay aloha fa tena misy fizorana mankany isika raha ohatra tsy mahay miatrika zavatra sika dia efa misy sokajina aretitsaina ao fa mbola ambany le sokajina fa mbola tsy lasa dala fa misy aretitsaina mandehandeha zany ao ka ahoana ny fomba hiatrehana de ny fomba hiatrehana voalohany aloha satria resaka saina le izy de ny fitoniana misy zavatra eo de mieza hotony aloha ahoana ny atonga ny hotony be deaibe ny zavatra azo atao ho an'ny kristianina de mivavaka ny fivavahana dia fanafody voalohany ho an'ny stress ary za de manana traika efa maro mihitsy am'izany resaka zany mahita olona maro mihitsy ao anatin'ny stress mafy be mihitsy izy rehefa mitodika any amin'ny fivavahana miena izay zavatra zay ngeza be zay resaka zay ny faharoa ny fampiasana zavatra manodidina atsika eo ohatra hoe andana mijery na manao zavatra mafinaritra mafy be le raritsaina mahazo anao le stress mahazo anao ndana mamaky boky mafinaritra andana mijery filma mampime ndana mamonjy zazakely ny zazakely mantsy io moa zany fiteniko matetika mihitsy les enfants ne connaît que la joie ny zazakely tsy mba mahalala problème zany afa-tsy ny atao hoe fifaliana ny anazy de mifaly mandrakariva ary ny baiboly anie maniraka atsika hifaly mandrakariva maniraka atsika hifaly mandrakariva ny baiboly ka ny fitadiavana fifaliana ny fanohatra amin'ny stress mantsy ny atao hoe relaxation relâché de ny zavatra mampirelâché zany hoe mahatonga anao hotony zay no atao misy ny olona rehefa mifamaly be rehefa mifamaly ianao de miakatra ny atezerany efa mitsangam-bolo mitsangana hatramin'ny totondry sy ny sisa miridiridy ny maso mipitipitika ny rora sy ny sisa rehetrarehetra ny atezerana fa tsy misy contrôle tsony tsy voafeny le olona tsony ny fiainany le fomba fisainany de mety mahavita zava-doza iny olona iny ary mety mahafaty olona de io le fomba fiteny hoe tendrim-potsy mba namana ka misy stress ao matoanao tsy voafehinao ny tenanao de mafy loatra le hormone ary le hormone animbanao ary mety animba ny hafa amono ny hafa mihitsy aza misy zao tany amin'ny hôpitaly iasako misy rangaha namono ny vady natsatokantsy maty le ramatoa de rehefa maty le ramatoa gogogo ny tomany teo amin'ny hôpitaly tao tonga de antsomy polisy akan'azy zao de zao antsomy polisy fa zany namono ny vadiko tendrim-potsy manamana stress zany zavatra zany no tsy fahaizana mifehiny toetsaitsika sy ny fomba fihetsikitsika manoloana zavatra anankiray ka io fihetsikitsika io dia hitarika fahafatesana aingana tena hitarika fahafatesana aingana ny olona rehefa misy hormone de stress mafy be de hiakatra be zay ny glycémie ny olona io zany hoe irongatra ny diabète ny olona io rehefa stressé ny olona anankiray ary ianao rehefa tesitra misafotofoto ianao tsy ahita tory zany ianao be deaibe zany ny akon'ity zavatra ity ka lay fomba atao mba afahantsika miala am'izay ohatra zao raha tesitra ianao famaly amin'ny olona asivo zavatra ao anatin'ny vavanao ohatra hoe makary rano de aza tela le rano fa ataova ombavanao ao fotsiny am'izay ianao tsy afaka ny amaly satria misy inona ny ombava misy rano ao ambava ny izy mitabatabary ianao feno rano ao ambavanao de sady tsy atelinao tsy avoakanao dia mitony tsy moramora ianao de ny anisan'ny ngeza be moa araka ny teneniko teo miaraha amin'ny zazakely ny fiarahana amin'ny zazakely dia
fomba anankiray a itezana ny saitsika ho tonga zato taona mahery de raha jerena ny fifandraisana ny olona mifandray amin'ny zazakely matetika ny olona avavelona toy zay a ny olona mifandray amin'ny olona kizitina fa raha olona kizitina ny arahanao isan'andro de kizitina miaraka aminy eny ianao ary ny afarany de avita zavadoza fa rehefa miaraka amin'ny zazakely de io zazakely io tsy mahalala fa tsy fifaliana de miara-mifaly aminy mitsambika izy de mitsambika eny koa anao milalao zavatra izy de milalao koa ianao dia miena stress amin'ny asa be de be ny asa stressante ohatra zao ny asanay dokotera indrindra ho ana am'izay anestésiste réanimateur olona mba vahoana mipahafatesana neny andeha patoriko hoe de miasa saina be anao ahoana reny atao so de mba ty anestezia ataoko ty ny ahafaty an'ity olona ity de miasa saina be anao misy zany ny asa zay mahabetsaka ny raritsaina na ny stress fa misy karazana asa tsy mahabetsaka ny raritsaina de eto a zany am'y resaka asa dia zay moa zany nomezany olona foana moa za am'ty teniko ity ny zany ny ezahako zany ezaka ny hanao retraite anticipé ngamba akoatsoatsy a de andeha hiandry omby a satria ny fiandrasana omby a na miandryondry na miompy reny zany ny asa tsy misy stress mihitsy tsy misy stress mihitsy ary ny asa tsara indrindra jesosy moa zany araka fahafantarantsika le mpiandryondry tsara fa maninona izy io asany safidiny hoe miandryondry satria io ny asa tsy misy stress indrindra rehefa atao ny fanadiadiana ny asa rehetra dia ny asa fiandrasana ondry ny asa fiandrasana omby reo élevage reo tsy misy stress firy reo zany hoe mikarakara ny hafa raha atao lavidavitra kokoa mikarakara ny hafa de raha ohatra anao mikarakara ny hafa de miena stressinao zay tsara be mihitsy ny fikarakarana ny hafa misy masera anankiray ao frantsa ao a de nanontany mpanao gazety izy hoe inona ny tsy ambaratelonao na tonga anao feno 100 taona ity sady nanao poésie moa izy tam'izay fotoan'izay zavatra ny teneny hoe aller vers les autres aller vers les autres mandeha mikarakara ny hafa tadidio fa mety manana olana ianao fa tadidio fa mbola misy olona manana olana lavitra noho ianao any kanefa le olona manana olana lavitra moeotra anao a mahay miatrika an'le olana trehany izy fa ianao na sendra olana anankiray tsy hainao no miatrika an'le olana ary mety lasa dala ianao hitarika aretina ho anao zay zavatra ary mety afaty mihitsy azy ka ny fahaizana ny miatrika toe-javatra de ngeza be misy fomba anankiray koa rehefa mafy be le raritsaina dia mivoaka mihitsy miala am'le toerana misy an'lay zavatra mampisy raritsaina anisan'izany fitsangatsanganana isan'andro anao miasa mafy weekend ianao ndana mba mitsangatsangana sady maka rivotra madio mivoaka kely ianao ary izay fivoahana kely zay a dia mampidina be debe lay raritsaina ao anao tsara ny miasa fa miasa foana habetsaka stress zay zavatra eo ihany ko ny fomba fampiasany olona maro mamaky boky ary tsy boky manaitaitra fa boky mafinaritra ohatra hoe zao tsika miresaka fahasalamana ndana mamaky boky momba fahasalamana ohatra ndana mamaky baiboly ohatra ndana mamaky boky mpivavahana ohatra izay ampitony ny sainao zany rehetrarehetra zany de ilaina ary ity misy zavatra anankiray lehibe misy manampahaizana anankiray any États-Unis any io manampahaizana io de nandinika ny zavamisy eo amin'ny mpivavaka sy ny tsy mivavaka de io manampahaizana io nahita fa isaky mandeha mivavaka isan-kerinandro ny olona mpivavaka anankiray dia tafidina any amin'ny 700 ny stressiny rehefa mivavaka izy fa raha tsy nandeha nivavaka io olona tokony andeha hivavaka io dia nitoetra tao aminy tao le 700 ny stress zay ananana ka ny fandehanana mivavaka ho an'izay manana fiangonana hivavahana na aiza fiangonana misy anao
dia tadidio fa fandraisana anjara be amin'ny fanasitranana anao zany satria midina ny stressinao iona am'le pahary ve anao de stressé hoe iona am'le pahary azy zao de tena misahirana be ny saiko tsisy olona hosahirana be ny saina fa iona amin'ny mpamonjy ve anao de ho sahirana ny saina mafinaritra zany zavatra zany ary ampidina ny stress izany zavatra zany maro zany reo fomba atao hoe anjaranao zany mijery hoe inona mametimety anao mamaky boky ve miresaka amin'ny namana ve satria nasositra anao le olona atao an-trano a de lasa kely anao mivoaka sasany moa tonga de mandrehitra sigara zay fomba ratsy efa manana olana anao de mbola ampinao olana hafa ndray sasany manana olana de ndao de sotro toka nalazy reny zany tena tsy mety reny vao mainky manampitrotraka an'ilay olana ianao manampitrotraka an'lay olana ianao ka ny fomba tsara indrindra aloha zany a de ireo fantanysaintsika ireo manatona ny hafa mizara ny olana amin'ny hafa mandeha manao fanampina ny hafa zany de tena fanasitranana ngeza be mihitsy zany anisan'izany moa reo manodidina atsika ndresana teo misotro rano mamaky boky mihira mandeha mandro mandeha manao sport enao tezitra be lasa nanao sport anao fanampiasam-batana moa zany fa tsy hoe sport moa zany fampiasana vatana activité physique ndana mandeha tongotra reo zany ny ataoko hoe secret tsy ambarately ialana am'izay resaka raritsaina izay mankasitraka indrindra dokotera so de misy afatra tiany dokotera ho tenenina ampiaino atsika alohan'ny anomezan'ny dokotera ny laharan'ny telefona afaka iantsonany dokotera ya ny afatra aloha zany a de ity betsaka aloha ny zavatra azo resahana momba n'ity stress ity satria voafetra le fotoana eto a dia ny afatra voalohany a dia mahaiza miatrika toejavatra ary manana fomba be dehibe tsika hiatrehana andreo toejavatra reo aza mora tesitra aza mora misafoka ary io le teny malagasy io moa zany tena siantifika mihitsy hoe avadibadio mpito ny lela alohany hitenenina izany dia mba hafitonga anao a hampidina ny stress alohany hitenenanao maro ihany koa ny atao hoe tombotsoa azotsika rehefa mahay miatrika an'izany zavatra zany isika ary ny fahasalamana dia hitombo be rehefa mahay miatrika ny toejavatra isika ka zay zany momba niny aloha ny androany a de mirary soa atsika tsirairay avy a bon ny laharana moa zany a averiko ombienyombeny a 034 39 415 28 averiko ndray mandeha 034 39 415 28 na ilay laharana airtel 033 12 261 77 033 12 261 77 mankasitraka indrindra dokotera de manatra-pitafa indray manataona tompoko atreo inko ny fandarana tamin'ny tian'io ity mankasitraka dokotera Iva Ravelson misaotra ihany ko zoanitra mankasitraka anao mpiaino ihany ko miaraka taminay teto hatramin'ny farany ny fahombiazana dia ao anatin'ny fampiarana ireo torohevitra tsara izay nomenanao dia mametraka mandrapitafa ho amin'ny fandarantsika manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra ny namanao naritiana no teto amin'ny fanolorana mandra-piresaka indray ary eo fahasalamana voalohangarena kolokolo isanandro vavolamena harena ny fahasalamako harena ny fahasalamako tombotsoa tsy voavidy vola tena tsara nampiasa radio feo ny fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana araba ry mpiaramianatra namana mitoy ny fandalinana ny amin'ny fiarina-arena ny an-danitra ny amin'ny mosesy tany Egipta no ianarantsika anio manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiaramianatra aminao Kaleba Ndretsikivy
iaraha-manaiky fa lehilahy tena nanandanja tao amin'ny taona voalohan'ny tantaran'ny baiboly Mosesy. Raha mbola zaza izy dia namoaka didy ampamono zazalahy kely zanaky ny andevo jiosy i Farao mpanjakany Egipta. Nampian'Andriamanitra ny reny Mosesy sy ny anabaviny mba hiaro azy tamin'izany. Hitany zanakavavin'ny Farao tao amin'ny ononely i Mosesy zaza. Nokaramainy itaizazy Jokebeda izay tsy iza fa reniny. Notahin'Andriamanitra Jokebeda tamin'ny namelany azy hitaizany zanany. Nasainy zanakavavin'ny Farao nitaizany Mosesy nandritra ny 12 taona fotsiny i Jokebeda. Nandritra ireo taona ireo no nampianarany an'i Mosesy hivavaka, atoky an'Andriamanitra, hanaja azy ary hanompo azy. Taorin'izay dia nipetraka tao amin'ny lapa niaraka tamin'ny zanakavavin'ny Farao Mosesy. Nofany no tonga mpanjaka izy tao amin'ny lapa. Hoy ny Baiboly ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 7:12. Asan'ny Apôstôly 7:12. Ary Mosesy nampianarina ny fahendrena rehetra nananan'ny Egiptianina ary nahery tamin'ny teniny sy ny asany izy. Rehefa nandeha ny fotoana dia nanao safidy lehibe izay nanova ny fiainany sy ny tantara Mosesy. Inona zany safidy zany? Ary inona ny nafoiny rehefa nanao izany izy? Iarahantsika mamaky ny Hebreo 12 andiny 4 ka hatramin'ny 7. Hebreo 12 andiny 4 ka hatramin'ny 7. Finoana no nandavan'ny Mosesy tsy atao hoe zanaky ny zanakavavin'ny Farao rehefa lehibe izy. Nifidy mantsy hiara mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra toy izay hanana fifaliana vetivety amin'ny fahotana. Nanao ny fanaratsiana ny Kristy ho arena be lavitra noho ny zavatsoany Egipta satria nijery ny famalitsoa izy. Finoana no nandaovany any Egipta ka tsy natahorany fahatezeran'ny mpanjaka fa naharitra toy ny mahita izay tsy hita izy. Finoana ny tandreman'ny Paska sy ny famafazana ny ra fandrao hatratra ny azy ilay nandringana ny lamatoa. Finoana no nitanany ranomasina mena toy ny mandihy tany maina izay mba nandraman'ny Egiptianina ka dia voateliny izy. Tamin'ny fotoana naveloman'ny Mosesy dia Egipta no iray tamin'ireo firenena nanan-karena sy natanjaka indrindra teto an-tany. Firenena navokatra be Egipta noho ny renirano-nely. Novidian'ny Farao mpitarika faratampony teo amin'ny fanjakany Mosesy. Inona nefa ny safidin'ny Mosesy? Averintsika ny Hebreo 12:15 izay efa nivakitsika teo. Hebreo 12:15 nifidy mantsy hiara mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra toy izay hanana fifaliana vetivety amin'ny fahotana. Niatrika fahoriana maro Mosesy noho izany safidiny izany. Voatantara amin'ny bokin'ny Eksodosy ny zavatsarotra sy ny fahoriana ny aretany. Mampalaelo nefa fa tsy tafiditra tao amin'ilay tany nampanantenainy Mosesy. Nomery 20:12. Nisy fotoana izay niayahiny sao diso safidy izy. Azontsika antoka nefa fa tena ny safidy tsara tokoa no nataon'ity mpanompon'Andriamanitra ity. Marina fa tsy tafiditra tao amin'ny tany nampanantenainy izy, saingy efa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty ary nentiny nakany an-danitra. Joda 9:7. Misy olona sasany sa milaza hoe tokony ho nijanona tao Egipta ihany Mosesy. Manaiky an'izany ve ianao? Mosesy miaraka amin'ny vahoaka Hebreo anie no nasain'Andriamanitra niala tao Egipta ho any amin'ny tany nampanantenainy e. Dia ahoana moa ny voahan'ny vahoaka avy tao Egipta nefa mpitarika azy hijanonao? Mety hiteraka fahoriana ny fankataovana an'Andriamanitra, saingy tsy midika izany fa diso safidy ianao. Jereo Mosesy, tsy nandova tany izy fa lanitra. Izany koa ny kendren'Andriamanitra ao antsika amin'izao dia ara-panahy sarotra izao. Mirary faharetanao anao eo am-piaraha-mandeha amin'i Jesosy. Farana ny fiarahantsika mianatra androany, manasanao mbola hanaraka ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na
feo fanantenana.org